Miarabantsika rehetra dia manonona ny fiadanan'i Jesosy mamirapiratra eo amin'ny voninahiny. Hitondra remarika kely isika mikasika ny fihazakazahany toetran'ny zanak'olombelona izay fatra-panota sy fatra-panao ny ratsy ary mpisitraka ao anatin'ny toetra hoe mpanota, izay rehetra manota dia andevon'ny ota. Trangan-javatra anankiray izay efa mikoriana be amin'izao vanim-potoana iresantsika izao, vanim-potoana ny fin de temps izao dia normal be sy efa kaporaraka, malalaka, banal be, izany hoe lehilahy sy lehilahy mifanoroka, vehivavy sy vehivavy mifanoroka miray fandriana. Manokatra télé ianao publicité dia misy message subliminal ny anatin'ny publicité isan-karazany ihany 2-3 secondes dia misy lehilahy sy lehilahy mifanoroka, vehivavy sy vehivavy mifanoroka. Banal be hoy iaho ary efa zarina amin'izany ny sain'ny fiarahamonina. De miaraka amin'ireny hetsika mamofady ireny dia proof fa efa zatra izao taranaka izao dia hoe ny ankamaroan'ny olona izay mametraka compliment sy argument dia samy miteny avokoa hoe alao izy hanao ny fiainany, avelao ny tsiraray hiaina fiainana, samy mandeha amin'izay tiany, aza midikiditra amin'ny fiainan'olona, aza tia mitsikera fiainan'olona sy ny zavatra sisa rehetrarehetra. Iainy tompoko tsika tsy miditra vie privée-ny olona tsiraray. Tsika d'ailleurs ny baiboly efa manazava amintsika fa izany zavatra rehetrarehetra izany dia efa voasoratra ao anaty soratra masina avokoa. Ary verenako tsindriana hoe isika tsy mpiditra fiainan'olona fa mizara ny sitrapon'Andriamanitra manambara. Mpanompo ny mahasoa ihany isika dia ambarantsika izay tokony ho nambarantsika rehefa voalazantsika, voazarantsika dia ampy antsika izay. Aty aminay izao aty Europa dia eny amin'ny terasina restaurant eny dia mifamihipihana ny lasamlahy ao anatin'ilay fitiavana eros mihitsy fa tsy resaka fraternel. Ny vehivavy samy vehivavy mbola eritreriny eny amin'ny toeram-piasana eny amin'ny toerana iasako dia mifanorokoroka, mifamihipihana, mifampisafosafo, efa normal be zany satria efa tefena ho amin'izay toetra sy fiaina contre nature izay ny taranaka misy. Fa ny tiana ampitaina amintsika sy ny tiana ambara amintsika raha lasy ranabavy, rapelina ny filazantsara dia hoe ao anatin'ny vanim-potoana mialoha ny fahatezeran'Andriamanitra isika izao. Ilay fahatezeran'Andriamanitra dia tsy inona fa ho avy Andriamanitra tsotoa, ho avy amin'ny afo. Izao Jehovah Andriamanitrareo dia afo. Afo mandevona. Ho avy amin'izay fandevonana izay izy ho avy amin'ny batisan'ny afo izy ary hanafoana ny faharatsiana ho atao batisa ity tany ity ary ho transformena Jerosalema vaovao. Raha lasa ranabavy tsy misy zava-baovao ety ambonin'ny tany Genesis 3:10 Sodoma sy Gomora, esprit sodomita fitsanganjangana miatra amin'ny tena halan'Andriamanitra indrindra ary ilay esprit sodomita tao amin'ny Genesis 3:10 dia tsy nitoetra fotsiny ihany tamin'ny esprit lehilahy mila lehilahy contre nature araky ny sujet resahantsika fa hatramin'ny anjely vakio ny tantara dia nihetsehan'ny filanjanak'olombelona
araka ny contexte ary izay no nahatonga ny soratra masina nanindry betsaka Genesis 17:17 hoe ratsy fanahy sady mpanota indrindra ny zanak'olombelona. Zany hoe ny contexte misy antsika zany amin'izao vanim-potoana ifampisarantsika izao de ao anatiny hoe ratsy fanahy sady mpanota indrindra izao taranaka izao ary efa normal eo amin'ny fiarahamonina lehilahy sy lehilahy mifanoroka, vehivavy sy vehivavy mifanoroka, ny pejy rehetra ety amin'ny tambazotra dia manabaribary an'izany ary samy mitady excuse hoe maditra ny lehilahy de zao ny hafarany hitantsika ny amin'ny pejy Real TV sy ny pejy hafa maditra ny lehilahy dia izao no hiafaran'ny vehivavy hoe lasa samy mifanoroka ny vehivavy. Excuse zay lay esprit tao amin'ny sahany edena hoe tsy izaho ozy eva fa nomena rano. De avy indray ozy Adamo hoe tsy izaho fa ny vehivavy zay nomena ho aho mantsy an'Andriamanitra. Zany hoe izay le resaka dégager responsabilité, signe de faiblesse jamais responsable isika zanak'olombelona na izany na tsy zany contexte Genesis 17:17 sika mialohan'ny fandringanana raha vakinao ny tantara Sodoma sy Gomora dia ao anatin'ny tanteraka isika. Zay no rappel filazantsara zaraiko amintsika an'io hoe matoa normal eo amin'ny fiarahamonina misy ny resaka sodomita, ny resaka LGBT, ny resaka homosexualité, ny fahavetavetana maro isan-karazany tsy misy zava-baovao ety ambony tany ozan'ny baiboly, bokin'ny mpitoroteny fa ny taloha ihany no miverina iainantsika amin'izao vanim-potoana izao fa isika izay manana fifandraisana amin'Andriamanitra no mahafantatra tsara fa ao anatin'ny contexte fin de temps isika izao. Mazava ho azy moa fa ianareo zay tsy manana an'izay relation amin'i Jesosy Kristy zay dia entanina ary hitondrana fizarana mba hamerina hiretablir an'izay lien izay kofehy tapaka tao amin'ny sahany edena izay sinon ho faty amin'ny fahotantsika, ho faty amin'ny fahotanao ianao isika zanak'olombelona ao anatiny tsy fahalalana. Tianao Jesosy mirarisoa antsika rehetra. Andriamanitra dia ninitsy nijery ny andro ny tsy fahalalana, anio kosa izy dia mandedy ny olona rehetra hibebaka. Ialao ny sodomita, ialao ny esprit Sodoma sy Gomora, ny fahavetavetana, ny fijangajangana izay rehetra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Veloma tompoko.